loha hevitra tamin'ity herinandro ity dia ny fialan-tsasatra. Andeha vakansa ve ianao sa tsy? Raha eny, hanofa-trano ve sa hôtely sa ho any amin'ny havana? Raha tsy, inona no antony? Andeha hanofa-trano. Anao amin'ny havana na hôtely? Andeha hanao vakansa indrindra tompoko. Ohatrohatry ny amin'ny hôtely a. Eny tompoko tena andeha mihitsy. Andeha mihavana ka, andeha mandry fianakaviana. Mbola tsy mieritreritra ny andeha madama. Tsy afaka andeha manao vakansy, miasa dia tsy afaka mandeha mihitsy. Tsy afaka manao vakansy aloha amin'ity taona 2017. Noho ny antony moa zany noho ny asa dia tsy afaka mandeha mihitsy. Ie, andeha hanao vakansy mihitsy aho ka tonga dia vatana amin'ny hôtely. Aty, mbola mianatra zany? Ie, amin'ny havana. Ie, amantana ny mihavana. Tsy andeha. Satria miasa. Ie, manofa-trano. Tsy afaka manao vakansy satria mbola mianatra. Eny to amin'ny hôtely. Ty tsy manafiraka. Tsy andeha aloha. Mitsika mbola mianatra zany dia mba afaka manao recherche tsara amin'ny vakansy. Ie, petraka amin'ny fianakaviana. Tsisy vola. Mbola tsy fantatra angambany. Mbola tsy manam-bola anaovana fri. Tsy afaka manao vakansy. Mbola mianatra foana. Tsy andeha. Anankiray zay. Ohatrany tsy andeha, mianatra foana. Andeha aloha fa miandry fotoana kely fotsiny. Eny amin'ny namana aloha. Namana na havana. Maharitra firiana ny vakansa? Ray volana eo. Ray volana? Eo amin'ny 15 jours eo. Eo amin'ny ray volana eo. Eo amin'ny ray volana eo angamba. 3 mois. Maharitra 3 volana eo. Maharitra 2 mois. Telo andro raha betsaka fa tsy afaka mifanapaka fa mbola miasa. 3 mois amin'ity. Maharitra 9 andro. 2 mois. Eo amin'ny herinandro. 2 mois eo. 2 mois. Eo eo 2 mois eo. 2 mois eo angamba. Ray volana farafahapetsana. Aiza ny toerana tianao indrindra hanaovana vakansa? Momasoa. Sistany. Matavy. Raha ny tena tiako zao dia mandeha hany velany mihitsy. Hany Paris. Majunga. Ohatra any ambanivohitra any zany no tsara. Anosy be a. Majunga ohatra ny mba mahafinaritra anay. Majunga. Any Thomas. Any Majunga. Majunga. Any Lindao. Any Toliara. Tapany avaratra iny. Andranomafana. Any Manakara. Any Majunga. Ohatra hoe Majunga, nany amin'ny faritra Tsinatsinanana, nany Toliara, fa reny ataontsika foana rehefa fotoana matety azy. Any Manakara. Majunga. Any amin'ny koty, ohatra Thomas. Ohatra hoe any Majunga ohatra. Majunga na Nosy be. Inona ny fahatsiarovana tena manamarika anao tamin'ny fialan-tsasatra? Kilalao. Lalao? Mandeha sambo e. Tamin'izany fotoana izany tany Manakara dia sambako mba nahita ranomasina. Entin'ny fianakaviana mijerijery tanàna. Dia miara manao baolina ilay manao baolina amin'ilay ankizy namana eny an-tanàna. Fiarana tamin'ny fianakaviana angamba zava-dehibe dia vakansy daholo. Mandeha amin'ny plazy dia mikôtikôty rehefa hariva dia miaraka amin'ny revurevy amin'ny bandekama dia zay. Mahafinaritra be dia miasa tany. Mianatra ny zavatra rehetrarehetra izay iainan'ny tontolo any ambanivohitra. Izay mahafinaritra nanana marika an'Andriana. Nahazo namana. Milalao ranomasina dia milalao volley amin'ny plage. Nahitako ny diam-balala voalohany dia ilay misabotra an'iny. Ranomasina voalohany indrindra satria aty ampovoan-tany izay dia mba mahita ranomasina dia fihinanana sakafo mbola tsy dia fahita aty ampovoan-tany koa. Milalao baolina. Nahazo ambiance be ka. Mijery paysage. Filalaovana ranomasina. Ambiance niaraka tamin'ny namana sy ny akama rehetra zany. Fiarahana mandeha tsangatsanga raha namana. Mahita ranomasina. Mahitolotolo. Makahita amin'ny namana mpiara-mianatra mpanao vakansy avy any ivelany dia mahita ny fianakaviana rehetrarehetra ihany koa dia mifafafaka. Fanaovana asa dia mety vokatra. Mihitsy mianao manga, mihinan-kotrana. Voalohany aloha plazy dia faharoa solution à l'aise ohatrany hoe rehefa hoe miala amin'ilay toerana mahazatra dia à l'aise be.
tsy mahazo rivotra vaovao miaraka amin'ny namana vaovao.